misaotranao Jesosy malalo satria izao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare Jesosy malalo izahay iaino tsaranao ka ilo teny avy aminao itoetra betsaka ao am-ponay ao koa mitenenare Jesosy malalo izahay iaino tsaranao ka ilo teny avy aminao itoetra betsaka ao am-ponay ao ilo teny avy aminao itoetra betsaka ao am-ponay ao. Falmiarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity an'ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny ny herinandro vaovao indray ahafahana mandray ny fahasoavana irina dia hanana fanandramana vaovao hatrany isika. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona ny dia vavaka isika. Ianay tsara indrizan-danitro atolotra ianao ny dera ny laza ny atra sy ny voninahitra sotra anao izay fa mbola nomenao n'izao fotoana izao indray fa nay mandinika ny teninao fa azo ny foamam-paranay mba ahatakatra ny tenao ambara ary ihany koa andeha amin'ny fanahinao masina ny izahay fa tsy andeha amin'ny herin'ny fisainanay aminaran'i Jesosy amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe fifanatrehana. Miavaka ny filazantsarany Jaona amin'ny fiantsony an'ilay toerana ny samborana an'i Jesosy hoe sa. Jaona rery ihany koa no mampahafantatra antsika fa atao amin'ny sa iray no nandevenana an'i Jesosy ary sa ihany koa no toerana nala voany taranak'olombelona voalohany nandresy teo amin'ny toerana izay naharesany tamasi efa Jesosy. Ambaran'i Jaona momba n'io toerana ny samborana an'i Jesosy io fa pakao matetika Jesosy mba hisitaka kely rehefa nanam-poahita azy ao Jodasy. Araka ny lova-tsofina dia tao no ny fampiresahan'i Jesosy Nikodemosy nandritra ny alina ka nanoritsoritany Jesosy voalohany ny asa nanirana azy. Miaramila Romanina sy Jiosy mpitandro ny filaminan'ny tempolo no fahefanany sambotra an'i Jesosy. Tafiditra ato anatin'ity fifanatrehany ity ny fanjakana sy ny fahefana ara-pivavahana. Nitaky ny isian'ireo tompon'andraikitry ny fiarovana tokoa ny fotoanan'ny Pasika sy ny abetsaka ireo mpivahiny izay tonga ho amin'ny fotoana io kanefa raha sambotra olona anankiray dia betsaka tokoa ireo tonga ireto. Nifanatrika tamin'izy ireo Jesosy nanontany an'izay olona tedaviny. Rehefa namaly izy ireo dia hozy izy hoe Jesosy avy any Nazareta dia tsy niamba ampy Jesosy nilaza hoe izano izy. Averin'i Jesosy eto ilay efa nambarany tao amin'ny Eksodosy manao hoe izao izay izy. Eto indray ny anaran'Andriamanitra no anehoany Jesosy ny tenany. Nianitra sy lavo tamin'ny tany ireo vahoaka ireto rehefa nilaza Jesosy hoe izano izy. Dia toy izany koa ny fihetsika ireo izay hafa izay nanatrika an'Andriamanitra. Mbola naneho ny fiahin'ny mpianatra indray Jesosy natao anatin'ny fotoana sarotra sy mampangitakitaka io aza. Rehefa avy nanontany fanondrotany miaramilany amin'izay olona tadiavin'izy ireo Jesosy dia niteny tamin'ny mpiambina mba hamela amin'ny mpianatra handeha. Indrisy fa mbola tsy takatry Petera ihany ny mampiavaka ny fanjakan'Andriamanitra ka nivonona hifanatrika amin'ny 100 lahy izy hamonjenan'i Jesosy. Be efa nilora tena tokoa izy saingy tany amin'ny tsy izy izany. Vonona handray ny kapoaka nomendray azy Jesosy dia tsy takatry ny Petera, takatry ny mpianatra hafa aza. Tsara ihany koa nanamarika fa ny asany fanahy teo amin'ny Petera. Takany izy taty aoriana ary ny antombo fitiavana an'i Jesosy nanao ny iraka nampanaovy ny tompo azy izy.
isika ihany koa dia tokony atsiaro mandrakariva io fifanatrehana izay niseho teo amin'ireo sary eo satria teo tokoa raha teo nalavo any Damaseva dia teo ihany koa no namonjena antsika ho afaka ny fahalotoana rehetra. Ny fanahy masina ny ampitombo ny hera ao anatsika, ampitombo ihany koa ny finoana ka fahatsika mahatsapa fa ho atsika ny avian'i Jesosy. Amen. Andriamanitra tsara indrindra mbola misaotra anao zahay amin'izany lesona nomenao anay izany. Dia mangataka aminao hatrany izahay ny ampitoeranao aminay ary ka hatsapanay mandrakariva fa ao aminao rery ihany no misy ny famonjena. Anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.